La 4G Patelma vous présente Nivava. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nulchanao ni fampalalambavao. Andrasan'ny besin'ny maro ny lalao miverina eo amin'ny baren'i Madagasikara sy ny elefanta ny Côte d'Ivoire rahampitso. Na ny eo ny fahavononany tsy ho resy sy atokotany ny mpilalao malagasy nandritra ny fanazarantena farany. Mafonja ny afatra nomen'ny solombavamboaka team ho an'ny governoran'ny faritra rehefa mikasa ny hanao tatitra tao amin'ny kianjan'ny Magro Antsirabe izy ireo saingy tsy tafiditra ny sabotsy lasa teo. Ho tapaka mandritra ny telo andro ny tetezana vy eo Tanjombato noho ny fanamboarana sy fanatsarana tsy maintsy atao. Ny tetezana en béton any toerana araka izany no ampiasaina mandritra izay telo andro izay. Tombo andra manala ireo mpifindra-monina avy any Atsimo Madagasikara tonga any amin'ny distrikan'ny Nosbe sy Ambanja amin'izao fotoana izao. Miantso ny tompon'andraikitra isa tokony ireo mpikambana eo anivon'ny comité local de base any an-toerana manoloana ny fandripahana ny mpiaviny ala. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena totosa omaly ny fifanarahana lehibe izay notanterahany ireo firenena aziatika miisa 520 ary mahakasika ny mponina mahery ny 2.3 miliara izany. Fifanaovan-tsinihy izay manamafy ny tanjaka Chine eo amin'ny fifanakalozana ara-barotra. Ny andinindreo rehetra. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Lanomboantsika ny vaovao andrasan'ny besin'ny maro ny lalao miverina eo amin'ny baren'i Madagasikara sy ny elefantan'ny Côte d'Ivoire rahampitso. Na ny eo ny fahavononany tsy ho resy eo atokotanin'ny mpilalao malagasy nandritra ny fanazarantena farany. Ao Florian. Omaly ariva no niatrika fanazarantena farany ny ekipa-pirenena malagasy baren'i Madagasikara. Mialohan'ny fiainana tanterana ho an'ny andro ny rapitso manomboka amin'ny efatsora tolakandro ao amin'ny kianjan'ny Bary Akadimy Thomasina. Hifantoka any Thomasina avokoa ny masony mpankafy baolina kitra rehetra, indrindra fa ny vahoaka malagasy iray manontolo ho an'ny andro ny rapitso io. Izy tafiditra ao anatin'ny lalao miverina ihaonan'ny Barea ny Madagasikara sy ny elefantany Côte d'Ivoire ao anatin'ny andro faefatra eo amin'ny fifantsana ho andikana 2024. Naneo ny fahavononana manoloana io lalao io ireo mpilalao. Tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM any Thomasina any. Manana tokotsika amin'ny match amin'ny talata io na dia mafy ary ny adversaire fa ezaka mafy izay joueur rehetrarehetra ary efa vonina tsara koa zay no manao ny match io amin'ny talata. Ampy na dia satria olona fa mpanao baolina daholo efa ela zay niaraka na dia tsy dia nana fotoana firy fa mba nisy fotoana niaranay tany amin'ireny match de préparation reny donc efa ampy tsara ho an'ny mpilalao tsirairay zany. Non kanoa zay vonina manomana zany dikan'izany vonina zay anome vokatra tsara zany avoaka malagasy amin'ny match talata. Ya tena ampy satria na dia fotoana aza kely dia miezaka tsara zany ny joueur satria efa maro joueur efa compétitif daholo dia efa zatra amin'izao toetrandro. Le mpilalao vaovao tsy mampanira be mifiarahana amin'izareo ambony kianja. Non, tsy manahirana na dia kely azy amin'ny fotoana ny fiarahanay teo amin'ny entraînement fa hita amin'ny fanazarantena ataonay tonga dia efa tafiditra hatrany zareo na dia vaovao azy. Tant que joueur zany miezaka tsara zay eo ambony terrain manome fahafapo ny vahoaka malagasy sy hanao baolina tsara indrindra moa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mila victoire dia atolotra ho an'ny malagasy rehetra zany victoire. Ao anatin'ny firahalahiana tanteraka ny mpilalao baren'i Madagasikara miomana io lalao ho an'ny andro ny rapitso io. Nanamafy ny mpanazatra Nicolas Dupuis fa tsara ny ezaka efa vita tamin'ny lalao mandroso ary ho amafisina hatrany izany mandritra ity lalao miverina ity. D'abord, je dois féliciter mes joueurs. Voalohany miaraba ny ekipako ary ny ekipatsika aho tamin'ny fiainana mandroso iny satria ny lalao tsara tokoa isika manoloana ny ekipany Côte d'Ivoire izay azo ambara fa manana ny fahaizany izay tsy mora ny miaona aminy. Faharoa an'izay
nampidina ny fanohanana tsy mety isika tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa nandritra ny fihaonana mandroso nanome ny herin'ny rehetra ny mpilalao nandritra iny fihaonana iny azo ambara fa mitombona amin'ny ampahany ny vokatra iny raha izy ireo izay manatombony isika izay tsy be fa kely ihany supérieur à nous mais pas énormément. Raha ampitso araka izany hifantoka antomasina avokoa ny masony rehetra ao anatin'ny lalao miverina ifanandirana ny Bahreïn Madagascar sy ny Éléphant ny Côte d'Ivoire. Entitra ny fitandronan'ny filaminana rahampitso mialoha sy mandritra ary aorianan'ny lalao ifandonan'ny Bahreïn Madagascar sy Côte d'Ivoire raha nambaran'ny lehiben'ny fiara-piadidinana gendarmerie Pyrénées any Thomasina Henri Florio. Mpitandro filaminana manodidina ny 900 eo no aetsika iaraha-indrindra ny filaminana rahampitso ao Thomasina ankoatra ny fisafona sy ny fandrindrana ny fandriampahalemana amin'ny ankapobeny. Entitra ny fanaraha-maso ataon'ireo mpitandro filaminana manodidina ny kianja ny stadium Mangarivotra Atsimo, toerana izay anatanterahana ny lalao miverina eo amin'ny Bahreïn Madagascar sy ny Éléphant di Côte d'Ivoire amin'ny fifanitsanana iantrehana ny lalaon'ny CAN 2024 izay ho tanterahana any Cameroun. Mikasika an'ity match Bahreïn contre ny Côte d'Ivoire ity zany rapitso dia efa mipetrapetraka tsara ny mikasika ny fandriampahalemana zany eo amin'ny resaka sécurité na ny aty akaikin'ny terrain na ny any amin'ny ville zany sy manodidina rehetra. Ny ao anatin'ny terrain moa zany fantatsika fa huis clos io dia vitsivitsy ihany no sécurité miasa ao zany fa ny aty ivelany no tena misy élément marobe. Indrindra ny manodidina moa zany zay tsy azo andehanana mihitsy manakaikaiky an'ity stade ity amin'ny maha huis clos anazy zay. Fandraisana daholo fepetra makasika zay zany misy élément maromaro eny amin'ny reportail rehetrarehetra sy ny manodidina ihany koa. Ny mikasika moa zany ny fiambenana ny toerana misy an'ireo joueur sy ny staff dia efa misy élément koa makasika an'izay ny élément amin'ny escorte amin'izareo mandeha ny ireo autorité rehetra zay ho avy dia misy fandaminana ihany koa ny amin'ny fivezivezena na circulation amin'ny ville atsika na amin'ny axe rehetrarehetra tongavana aty amin'ny tanànan'ny Thomasina. Manomboka amin'ny 12 ratoandro no tapaka ny lalam-pirenena faharoa miditra ao Thomasina. Manomboka eo amin'ny Somalaval Mbarikadimy ka hatreo amin'ny Ekara Saint-Paul Mangarivotra amin'ny 7 alina vao miverina amin'ny laona ny fahafana mivezivezy eo amin'ny lalana tapak'io raha ny fanazavana. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy iza Fandriamatoa Mirady Rakoto ary Malala zay chroniqueur sportif miarabana tonga so atao anatin'ny fampalalam-baovao. Marahalahy zay mandray vahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny Henri Florian tenako amin'ny izany aromeko azy avy hatrany ny fitenenana. Rapitso atalata ny lalao miverina ihaonan'ny Bahreïn Madagascar sy ny Éléphant ny Côte d'Ivoire manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity takariva ity mety ohatrohatrona hoana ny fomba fijerinao nandritra iny lalao mandroso natanana tany Abidjan iny raha oharina amin'ity lalao any andron'ny rapitso ity ohatrohatrona hoana mety hoe fomba fijerinao eo amin'izay fihaonan'ny Bahreïn Madagascar sy ny Éléphant ny Côte d'Ivoire izay. Ya falmerabany an'lalaina Davida sy Henri Florian dia falmerabantsika rehetra ihany koa any tokantrano any manaraka izao vaovao eto amin'ny Cool TV izao. Ny lalao tany Abidjan dia azo ataontsika hoe tsy mora na ho an'ny Côte d'Ivoire na ho an'ny Madagascar. Ny kianja lehibe fa somary tsy dia tsara kalitao dia tsy misy mpijery ny andro nanorana dia somary namizana mpilalao somary tsy ampy fluidité zany ny filalaovan'ny ekipa rotonta teo amin'ny kianja tany Abidjan ka dia eritreretina hoe tsy dia ho toy izay loatra ny lalao izay fanandrinan'ny ekipa rotonta any Toamasina Rapitso. Mety ohatrohatrona ndray mety hoe ho firafitry ny mpilalao mety hoe iova amin'ireny 1/10 minitra voalohany reny mpanazatra satria inona mety hoe lesoko hitanao teo amin'izay 1/10 voalohany zay ohatrohatrona hoana mety hoe toetoetra ny endry dalao an'andro Rapitso any amin'ny kianjan'ny Barikadimy Thomasina eo. Mety misy fiovana angamba ho ataon'ny mpanazatra raha ny eritreritro manokana aloha ny eo satria nantsika rehefa ny fomba filalao atsika dia mandalo eo amin'ny eo ampovoan-kianja mandalo ny irakiraka dia avy eo miakatra makany amin'ny mpanafika dia teo amin'ny irakiraka ny somary sahirana antsika indrindra tamin'ny fizaram-potoana voalohany fa rehefa nihitra Ibrahima Mata dia somary tsapa hoe mafonja kokoa ny teo afovoany dia
d'ailleurs ny baolina matitsika dia avy any amin'ny Ibrahima Mata avy eo afovoany dia nitady tany aloha tany dia tonga tany amin'ny vavy Paulin dia maty. Mety hisy fiovana zany ny mpilalao raha ny eritreritro manokana dia Ibrahima Mata tokony ilalao voalohany raha tany Abidjan izy tsy tompo-toerana fa mpanorona satria tary izy vao tonga dia vizana dia tsy afaka tonga dia nilalao dia tokony tompo-toerana izy raha pitso any barika 10 tokony voatazona eo i Marco miaraka aminy sy Ryan Ravelson. Ny aty aoriana raha ny eritreritro manokana ihany koa dia tokony hotazomina ihany izy efatra amin'ny rahalahy. Misy moa zany ady hevitra hoe Morel somary sahirana rehefa mifandona amina ekipa mpilalao somary vaventiventy aty Afrika fa izy nefany dia somary intelligent kokoa eo amin'ny resaka placement sy ny traikefa fananana tanatin'izany hoe nilalao tamina ekipa kluba lehibe tany ivelan'izay. Nefany etsy andaniny i Babasy dia azo lazaina hoe tsy ampy lalao ihany koa, tsy ampy rythme de match efa ela izy tsy nilalao ka raha ny eritreritro hoe tsara tazoma ihany aloha Babasy anatin'izany Mombris, Metanira, De Fontaine tokony tsy hetsika zany ny défense ny vodilarana anakefatra. Ny any aloha tsy ao bolida dia eo somary metraka fanontaniana kely tokony hotazomina ihany vavy Paulin sy Carolus fa ny anampy azy ireo no manana safidy ny mpanazatra mety afaka mampiditra ny Hakim Abdallah ohatra dia hotazoma ihany le 4-3-3 na mety hivadika 4-5-1 arakaraka ny eritreritry ny mpanazatra ihany hoe hanafika sa somary hitazona ihany koa ilay ady sahala entre guillemets anaty farangisosina mandrapavitany lalao. Anisan'ny miteraka resabe ihany koa ny ovy tabazotra serasera mahakasika ireo mpilalao izay vao samba ny vao antso andrafitra ny Bareny Madagasikara mitrotrorora ny fomba fijerinao mahakasika an'ireo mpilalao ireo mety hoe azo toerana ve izy ireo any andrapitso sa mety hoe mijanona ao anatin'ireo mpilalao efa zatra niaraka koa ve ny mpanazatra. Matetika sarotrarotra ny intégration ny mpilalao vaovao rehefa miditra anatina ekipa anankiray na club anankiray. Misy anefany tonga dia tafiditra tonga dia mahazo ny tonga dia tompo-toerana mahazo haino anatin'ilay système de jeu fa misy somary miandry fotoana temps d'adaptation io mety hoe le système de jeu tsy mety aminy mety hoe lay fiarahana automatisme miaraka amin'ny mpilalao mety mbola tsy voarafitra tsara dia mitarika hoe fotoana elaela kely vao intégré ny mpilalao fa irina angamba fa tsy hoe izay temps d'adaptation zay hatreto aloha ny mpilalao taloha dia mbola mahavita milalao na dia tsapa ihany lay fotoana ela tsy nilalaovana sy lay taona izay mandroso tsikelikely. Ahoana ny mety hoe kajikajy amin'ny sananantsika malagasy raha ohatra ka mivoaka mpandresy ho any androny rapitso io ao anatin'ny vondrona kamisany Madagasikara, Côte d'Ivoire, Éthiopie ary Niger raha sanatria kosa ka resitsika na manao ady sahala ohatra na rainoray ohatrohatrona ahoana ny mety hoe kajikajy na isa nanany Madagasikara ao anatin'izay vondrona ka misy atsika izay. Ny kajy natao moa zany dia ny mialohan'ny lalao voalohany tao anatin'ny vondrona dia hoe manenjika eo amin'ny isa 10 eo zany dia tokony ho azo ny toerana voalohany na faharoa farafaratsiny ao anatin'ny vondrona. Isika zao isa 9 misy lalao 3 farany ataotsika mandray any Côte d'Ivoire, hilalao any Éthiopie dia avy eo handray any Niger. Raha ohatra zany tsika ka hoe hitady isa 4 ao anatiny ao dia mety amintsika ny mandresy any Niger amin'ny andro faha-9 sy manao match nul ady sahala azona isa ray na eo amin'ny Éthiopie any ivelany amin'ny volana martsa na amin'ny lalao rapitso eo amin'ny Côte d'Ivoire. Raha mandresy moa zany tsika rapitso dia vao maika manatsara ny herijikatsika mampitombo les probabilités atafiakatra atsika aingana dia aingana kokoa any amin'ny CAN satria na raha mandresitsika dia lasa isa 7 dia isa ray sisany no tediavintsika ao aorianan'izay dia moramora kokoa ny azonan'izay fa raha manao lalao ady sahala sika dia mila fandresena anankiray zany sisa any aoriana. Raha ohatra moa zany tsika ka resy rapitso dia mbola tsy ataontsika hoe tsy olana be akory fa mbola misy ny lalao anakoa ao aoriana zany hoe mila mifantoka foana zany tsika hatramin'ny lalao farany fa ninina amin'seo rapitso Côte d'Ivoire ny adversaire atsika manana ny toerany zany ny mpilalao aminy ihany koa dia manana ny toerany tsy afaka tsintsony avitsika
fa ny ekipantsika koa manany atoantsika tsy hotsony ny avintsika fa ninina vokatra eo zany a dia mbola manana fahalalahana foana alohantsika mbola tompon'ny lalantsika zany maître de nos destins. Isaoranao mirado mandraiky no vahiny teto anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity takariva ity nirasantsika manokana ny lalao verina iona ny bariny Madagasikara sy ny éléphant ny Côte d'Ivoire ho an'ny andro ny rapitso. Tsy misy saorana dia afaliana foana moa zany ny manome fampizarana toy izao a dia mirarosoa ny barea ho an'ny lalao rapitso. Zay makasika ny bareny Madagasikara fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia nisy ny afatra nomeny solombavamboaka tima ho an'ny governoran'ny faritra rehefa mikasany ianao tatitra atao amin'ny kianjan'ny Magro Antsirabe izy ireo 5 tsy tafiditra nisy sabotsy lasa teo Kolo TV Antsirabe. Sabotsy fa 7 volana novambra 2024 lasa teo tokony tamin'ny 2 sasany atoandro no nikasany anatanteraka tatitra ho an'ny vahoaka an'Antsirabe teto amin'ny kianjan'ny Magro ny solombavambahoaka voafidy teto Antsirabe voalohany avy amin'ny Antoko Tim. Tonga nanotrina azy tao anatin'izao hetsika izao ireo vondrona parlementaire avy amin'ny Antoko miaraka tamin'ireo vahoaka mpanarady azy ireo. Efa tazana tena toerana ihany koa nefa ireo mpitandro filaminana. Araka izany dia nisy ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta ka nitonta amin'ny diabe namakivaky ny tanàna izany ary naharitra teo amin'ny 30 minitra teo. Tafita ny tatitra tokony atao noho izany makasitraka antsika rehetrarehetra ireo ny vahoaka nanaradianay tao Magro izay tsy navela niditra tao zahay fa hoe manakorotana nefa vahoaka amin'ny lamina tsy nomena lalana zoan'ny depite zo feno anatin'ny lalam-pandrenana ny tokony anao tatitra noho izany manarady manotrina ny vahoaka an'Antsirabe satria maniny mahatsapa loatra amin'ny fangiry firina. Anisan'ny takian'izy ireo tao anatin'izao hetsika izao ny mangarahara amin'ny fitantanana ireo olombotendry eto amin'ny faritry Vakinakara. Fantatrany zavatra misy eto na ny fahasimban'ny tanàna na ny fomba fitantanana ny tanàna eto ary tsy pihako manokana mihitsy tsy pihanay manokana ny intimidation sy menace ataon'ny gouverneur izay milaza fa manao mission eto amin'ity fitondrana ity eto amin'ity fitondrana an'Antsirabe ity. Fantatray ny zavatra nataon'ny gouverneur eto tamin'izy mbola ministre ny agriculture tamin'ny Teteza Mita natao aiza daholo ireo tracteur efa misy 2 arivo nataonao aiza ny volana io ary efa mandeha tany amin'ny Bianco io mi-interpellé amin'ny Bianco izay amin'izao hoe lasa izy dossier io amin'izao fotoana zao mbola tsy prescrit io ary ho etsehanay satria tsy ohatr'izany no fomba fitantanana firenena. Fantatray ny zavatra nataonao tsy ianao no mampianakendry ny olombofidy olombotendry anao eto ary nanao mission ianao tsy ny solombavambahoaka anay na ny sénateur anay no rahonana tsy zahay no ataonao rahamataora tsy misy olombofidy baikoa ny olombotendry zany ataovy tsara ny gestion anao fa fantatray fa tsy manjary izy nakaiza mivolan'ny région eto ny ambombola napetraky ny région chef de région eto ahoana ny fitantananao an'io ny transparence anatatavinay solombavambahoaka satria zoanay zany ary edidinay no miteny hoe aiza ny mangarahara. Namory ireo tompon'andraikitry ny fandriam-pahalemana manerana nosy mandrafitra ny organisme mixte de conception nationale teny Mazorivo androany ny Premier ministre Tsek Christian momba n'ireo fepetra maro lafy tsy maintsy ho raisina nijerena tamin'izany. Henri Florio. Vovonana iray andiniana mahakasika ny filaminana anatiny eto amin'ny firenena ny OMC na ny organisme mixte de conception nationale. Amin'izao fotoana izao maro ireo zavatra tsy maintsy atrehina ho fanamby ka ilaina ny hitohizan'ny fametrahana ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana. Isan'izany ohatra ny fanomanana ny fifidianana izay ho tanterahina amin'ny 12 Desambra avy izao. Namory ireo mpikambana mandrafitra ny OMC national tetsy amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo ny Prime Ministre androany. Mila fitoniana sy fandriam-pahalemana ny firenena malagasy raha ny nambaran'ny Prime Ministre. Dika zany fa mila fitoniana, mila filaminana zany. Ny fandeninana natao dia ny fandraisana andraikitra ny amin'izay rosotsika ao anatin'ny fifidianana mba homendrika ny tanjona apetraka antsika amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao.
dia izay fitoniana sy filaminana zay no dinina maharitra teo anivon'ny OMC national androany. Anisan'ny dinina manokana ihany koa ny fijerena ny fahitana fa mitoerana maromaro dia misy trangan-javatra mampanahirana ohatra zao nakasika ny alatromby reny dia tsy maintsy mijerena ihany koa teo anivon'ny OMC national nakasika an'izany. Hitantsika ihany koa fa mirongotra ihany koa ary hitantsika eo amin'ny tranga ara-piarahamonina ny herisetra atao amin'ny mahalana mahavavy indrindra koa fa milanana ankizy tsy ampitaona. Miatrika fanambo maro ny firenena raha ny nambaran'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Olana maro no miseho toy ny doro-tanety sy ny maro hafa ka didin'ny OMC ny mifehy an'izany rehetra izany ao anatin'ny fampanjakana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Nanamafy ireo fepetra noraisin'ny filan-kevitry ny minisitra mikasika ny herisetra tao amin'ny vehivavy sy ny fanolanana zaza tsy ampitaona ihany koa ity fivoriana ity. Manamafy ary indrindra mametraka fanapahan-kevitra maromaro anisan'ny fanapahan-kevitra noraisina aloha dia ny hoe tsy maintsy averina ny reny toerana fanabeazana ny ankizy tsy ampitaona kanefa voaeloko ny centre de rééducation rehetrarehetra reny anisan'ny tsy maintsy averina amin'ny tokony izy mba toerana anitsiana ny reny ankizy mavandoza ohatran'ny reny zany reny centre reny. Anisan'ny fanapahan-kevitra ny raisina koa ahoana ny tokony accélérena ny reny traitement ny reny dossier rehetrarehetra reny izay matetika raisin'olona ho tsy maty manota ny tsy fijerena malaky an'ireny dossier izay mifandray amin'ny trangan-javatra ohatran'ireny mba tsy hisy intsony reny ataontsika hoe circonstance atténuante na tsy intsony ny liberté provisoire menan'ny olona izay tsapa fa tena meloka tokoa tao amin'izany zavatra zany. Nasian'ny Prime Ministre teny ihany koa ny mahakasika ny lalao baolina kitra iarahan'ny Madagasikara sy ny Côte d'Ivoire raha ampitso ka nambarany fa tsy maintsy ho jerena manokana ny lafin'ny fandriam-pahalemana mba tsy hisian'ny fioram-pefy ka notsipiny fa ny mpitandron'ny filaminana ao Toamasina no efa mandray andraikitra amin'izany. Ho toto-saina eto Analamanga ny andihan'ny voalohany hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra. Tanjona amin'izany fampiroboroboana ny sehatra ara-toe-karena eo anivon'ireo faritra tsirairay avy. Abrahamana ny amanana. Paikady napetraky ny teo anivon'ny ministera raham-bahiny ho fametrahana ny diplomasia ara-toe-karena eto Madagasikara ny fanatanterahana ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra. Dia mifantoka tanteraka amin'ny antsoina hoe diplomasia économique. Asan'ny ministera raham-bahiny dia manohana ny fampandrosoana ara-toe-karena ary ny zava-baovao amin'izay diplomasia économique eto fitondrana amin'izao dia tsy ny hoe fitadiavana ny vahiny ho tonga aty amintsika ihany zany ilaina zay fa tsy zay ihany fa koa mba fampahafantarana ny zava-misy eto amintsika ny zava-kanto ny vokatra malagasy ka manampy ireo mpandraharaha zay te hitatra anitatra ny asany any ivelany na koa te hivarotra ny zava-bita malagasy any ivelany. Tanjona amin'ity hetsika ity ny ahafahan'ireo faritra manerana ny nosy mamelon tena amin'ny alalan'ny otrikareana misy ao aminy raha ny fanazavana. Fampiroboroboana mihitsy zany ny lafiny ara-toe-karena ao amin'ilay faritra. Faritra tsirairay avy ihany zany. Inona ny otrikareana misy ao amin'ny faritra io dia aseho asongadina izay zavatra rehetra izay mba ahafahan'ilay faritra misitraka ny mety ho tombontsoa rehetra avy amin'ilay otrikareana misy ao aminy zany. Zany hoe vola miditra aminy dia afaka tsara mihitsy misahana ny vola mivoaka aminy sy ny fampandrosoana rehetrarehetra eo aminy zany. Io koa zany le hoe fampandraisana andraikitra zay le responsabilisation dia mandraikitra amin'ny lafindrindra koa izy fa tsy misy intsony zany hoe atia amin'ny fanjakana folobe no anatanteraka ny zavatra rehetrarehetra. Arak'izany, ho toto-tsaina eto Analamanga ny faha-enina amby roapolo hatramin'ny faha-valo amby roapolo ny volana Novambra ho avy izao ny andiany voalohany amin'ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra. Itoyany amin'ireo faritra samihafa manerana ny nosy kosa izany ho an'ny taona ho avy. Tonga tao fotoanany doka varitra isika aorianan'izay atantsika mahakasika ny fanamboarana ny tetezana vy
eo Tanjombato. Eo ihany koa ny momba ny semaine de l'entrepreneuriat. Rehefa avy eo ary. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa, dia azo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jamba, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, Sahany Waterred dia miasa amin'irety distrika manaraka reto: Ankazobe, Antsindrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono Mandidy. Manandanja ny safidinao. Safidy ahanosy maitso indray an'i Madagasikara. Mametraka ny tetika asa finday iray mira azo iray ho volena Itelma. Iaraka isika andrakotra ala indray an'i Madagasikara, amboly azo ho lovan'ny taranaka ny afara. Isaky ny finday Telma iray voavarotra, azo iray no volena ka ho maintsy mavana ity firenena. Safidiko maitso malagasy. Ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix vaovao dia novoron'ny zaza ho an'ny zaza. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ho tapaka mandritra ny 3 andro ny tetezana vy eo Tanjombato noho ny fanamboarana sy ny fanatsarana tsy maintsy ho atao. Ny tetezana en béton eny amin'ny toerana araka izany no ho ampiasaina mandritra izay 3 andro izay Gaëtan Andriatsila. Mahakasika an'ity pont ity zany efa maromaro le plateaulage métallique ireo no efa lo, dia simba ihany koa no ny fampiasana fivezivezen'ny fiara eo. Dia anamboatra zany zao ny ministère ny aménagement du territoire et travaux publics anomboka rapitso. Dia ny eritreretina eo amin'ny 3 andro eo zany ny asa no vita. Dia mahakasika izay indrindra no anaovana communication sy fampatarana amin'ny daholo be mba ialana amin'ny atao hoe fitohanana lavareny, satria fantatsika tsara fa ity tetezana ety dia tena maro tokoa no mpivezivezy eto. Araka izany, ho tapaka manomboka rahampitso ny tetezana vy avy any Tanjombato hiditra an'Antananarivo renivohitra, ka ny tetezana amin'ny béton avy aty Antananarivo renivohitra iazon'ny commune Tanjombato no atao double sens. Aritra 3 andro ny fanamboarana sy ny fanatsarana, ka angatahana hatrany ny fiarahamiasa amin'ny mpampiasa lalana, indrindra ireo camion avy any atsimo, hiazo avy hatrany ny bypass raha ny fanazavana. Efa napetraka aloha tamin'ny premier responsable mpiandraikitra voalohany amin'ny famoizibozana eto Antananarivo ny information efa nampitaina taminy. Efa nampandrinesina ihany koa ny commune Tanjombato, satria tafiditra indrindra tao anatin'ny commune Tanjombato izy ity, dia efa hatramin'ny herinandro lasa iny izy no nanao ny fandaminana. Ka isika zany izay avy any amin'ny faritra atsimo amin'ny RN7 iny, indrindrindrindra ireo camion lehibe izay tsy maintsy handalo eto, dia mba hiangaviana mba hamonjy ny bypass, dia mba miditra any amin'ny bretelle izy mba hialana amin'ny fifamoivoizana. Itsika izay tsy maintsy andalo amin'ity dia tsy maintsy mamonjy an'ry pont béton armerie zany, lasa 2 sens zany iny. Dia mino tsy manantena fa vahoaka endry ny mpitatitra an'izay fandaminana izay mba hialana ny fitohanana vareny, satria andavanandro ary raha antsika mahita ny fitohanana amin'ity dia lasa lavitra tokoa.
dia mankasitraka sady ny atao hoe fiarah-miasa indrindraindrindra mitandro filaminana sy ireo commune ato anatin'ny commune ny Tanjombato amin'izay fandaminana apetrak'izay. Mora kokoa ny fahafahana mivezivezy eto amin'ity tetezana ity aoriny ny fanamboarana sy ny fanatsarana atao. Antenaina ihany koa fa tsisy intsony ireo simba pneu, moto mianjera no ny tetezana malama na mainandro na aviorana raha ny fanazavana hatrany. Tsy manara-dalàna ary tsy manaiky ny fanapa-kevitry ministera amin'ny fehazan'ny Jirama raha nambaran'ireo mpiasan'ny Jirama teo aloha izay nampiatoana tamin'ny asany noho ny raha Symbion Power. Miantso ireo tompon'andraikitra izy ireo manoloana izany Michel Arnardo. Miisa roa ireo mpiasan'ny Jirama teo aloha nivondrona tao anatin'ny sindikat'ny Jirama nanohitra ny Symbion Power ary niditra amponja ny taona 2012. Raha nambaran'ireto sindikalista miisa roa ireto dia miisa 5 amin'izao ny fandikan-dalàna ataon'ny Jirama. Fanagadrany mpiasa ny tsy fanatanterahana ny lalàna navoaka ny fitsarana mikasika ny famerenana azy ireo amin'ny asany, ny fiankinana amin'ny cour de cassation amin'ny famerenana ireo mpiasa amin'ny asany. Efa teny amin'ny fitsarana tampony anefa dia namoaka didy io fitsarana tampony io dia resy déchu ny orinasa Jirama tamin'ny 14 juin 2019 teo. Natao tany amin'ny orinasa Jirama ny fomba rehetra ahafahana miverina amin'ny asa tsy nentina merina ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Tsy nijanona tamin'izany zay fa nandeha tamin'ny ambaratonga-pahefana rehetra misy teto amin'ny firenena ka noho izany dia tonga izahay tany amin'ny ministère de tutelle ny ministère ny énergie sy ny mines izay nanome namoaka décision tamin'ny 9 octobre teo. Ny ao anatin'ilay décision dia zao mamerina anay décision ministérielle mamerina anay amin'ny asanay ary manomboka ny daty ny 6 octobre 2020. Arak'izany efa misy ny fanapa-kevitra avy amin'ny ministera mifeny Jirama amin'ny famerenana azy ireo amin'ny asany. Fanapa-kevitra izay nosiniavy ny sekretera jeneraly ny ministera ny Angovo ny 6 oktobra lasa teo. Manao antso avo arak'izany ireto mpiasan'ny Jirama teo aloha ireto ny amin'ny ampiarina ny fanapa-kevitry ny ministera mifehy azy ireo. Efa nanaovanay taratasy ny DPRH ny Jirama tamin'ny 12 oktobra naterinay atanana tany aminy zany. Tsy namaly izy andrakitiny androany ray volana ty arina. Nanaovanay taratasy ny DG ny orinasa Jirama tamin'ny 7 ny volana novambra teo voarainy tamin'ny 5 volana novambra. Tsy namaly izy andrakitiny androany. Zany ny antony natongavanay milaza eto manao hoe aoka izay ny fandikan-dalàna misy eto anivo ny firenena malagasy satria raha izany ny zava-misy raha décision ministérielle izay avoaka ny ministère no tsy aken'ny organe ao anatin'ny ministère izay organe de tutelle ny Jirama ny ministère dia inona ny zavatra hitranga eto amin'ny firenena. Anahoana ny fiasa ao anivon'ny gouvernement tamin'izany misy olona izay tsy manaiky ny didy avoaka avy any amin'ny ministère zany. Raha azo tamin'ny antso an-tarobia androany ny talemsana ny famodirana ny mpiasa eo anivon'ny Jirama, nilaza ity farany fa tsy manan-kery ny fanapa-kevitry ny ministera fa ny fitsarana irery ihany no tompony teny farany. Ary tsy mitombona ny filazana fa déchu de son pourvoi ny Jirama. Andrasana arak'izany ny toy ny tiraraha ity. Mitombo andro amanala ireo mpifindra monina avy any atsimon'ny Madagasikara tonga any amin'ny distrikan'ny Nosbe sy Ambanja amin'izao fotoana izao. Miantso ny tompon'andraikitra isatokony ireo mpikambana ao anivon'ny comité local de base any an-toerana manoloana ny fandripahan'ireo mpiavy ala. Nonina saina. Miazakazaka ny fandorona tanety sy ny fanapahana azo ao amin'ny distrikana Ambanja sy Nosbe tatao anatin'ny 3 volana farany. Raha ny nambaran'ireo mpikambana eo anivon'ny CLB na ny comité local de base, ireo malagasy mpifindra monina ny ainga tany atsimon'ny Madagasikara no tonga aty an-toerana ka isany manatanteraka izao fanombana tontolo iainana izao. Voa tsy ndi azo lena izy ty ato avy amin'ny sanatria ialako tsy fagnavagna ambolokodily fa ny olo mpivahiny tsy vahiny eto Madagasikara fa vahiny eto amin'ny préfecture amin'ny Nosbe. Fa tany hoe ela nipetrahana teto fa tsy nagnano zavatra karaha ito, tsy nandromba raha maro be io fa ny tanosy ny tegna voalohany manimba zavatra ito agnatin'ny
boriborin-tany Jamanjary ty ato, indrindra ma agnatin'ny fokotanin'ny Orangia ty ato. Ka ny fokotany sy ny commune mba tsy miteny azy ireo? Miteny, magnano, ary mifanitsika mivolagna zio efa misy fito migady agnatin'ny prison. Fa mbala misy manohy fo koa zegny tavelato misy abolagna andreo, zay maty. Fa zay velogno mbola magnano koa, ro mbo hiteraka hafa koa baba ndraiky mama hoy ireo. Vitsy anisa ireo CLB oarina amin'ireo mpifindra monina. Efa nisy ny tatitra nataon'ny retom-piarin'ny tontolo iainana ireto nampiakarina tamin'ny tompona andraikitra ambony momba izao trangan-javatra izao, saingy tsy nisy ny valiny raha ny fanazavana. Ankoatra ireo, mahazo fandrahonana avy amin'ireo mpiavy ihany koa ireo CLB eo am-panatanterahana ny asany. Ro tegna koa olo araiky fo mivolagna ro mamaly ro. Ya tegna mampatahotra. Safety tsy saky ny andianana araiky aty zay amy CLB zegny mpiaro tontolo iainana. Taka zegny mandrongagna manga zegny olo araiky fo zegny matakatra ro. Mamaly ro volagniny ro akory fagnanaovana ro tetiky manga ty anarô voavy niany ty fo anarô manetiky ty tindragna ary ny trabo ty ny trabo ty. Ya anao miala aminay eto fa koa tsy zegny tititenay meso anarô zay tsy mijery anarô CLB zegny atafokotany. Or zegny alefanay zay tatry mandeha maventinay ameo forêt zegny anay maventinay CLB baka. Hitanay tsisy vokany loatra zegny le tatrinay igny ro olo aby igny mbo eto fo karazagna tsisy dikany zegny le teninay fa tsy jirendreo feky zay zao ty. Raha izao no mitohy oringana ny alo amin'ny distrika Anambanja sy Nosbera ny fanazavana hatrany. Ireo mpifindra monina izay tsy mifidy faritra iasana fa rehefa toerana misy hazo avy hatrany dia manorina toeram-ponenana tsy lavitra izany izy ireo ary mandripaka ny ala avadika okitay ary nafandrehitra ambolena katsaka sy ny mangazo sy ny maro hafa. Tsy zakanay ny zavatra misy zavatra manjozay ke mba zahanareo zahay ino no hevitry tokony amezanareo zay fa tena sahiragna marigny zay miaro ty tontolo iainana ty hita fa hoe zio ty zegny niova raha tegna niova tsy karaha ny fahitanay izy teo taloha ziska zao ma ny orana tsisy iarahantsika malala fanagna amin'ny gaingaigny ke miangavy anareo fanjakagna anareo ministre tompon'andraikitra hoe mba hijery zay aty amin'ny Anosbe. Asa antsitrapo tsy andraisana karama ny fiarovana ny tontolo iainana tanterahany reto CLB ireto raha nambaran'izy ireo ary kely ny tombontsoasitrahana oarina amin'ny asa iandreketana. Manohy ny asany hatrana nefa izy ireo ary miantso ny tompona andraikim-panjakana anampy azy ireo na ara-pitaovana izany na eo amin'ny isan'ny olombelona miasa. Fangatana izy ireo ihany koa ny fametrahana mpitandro ny filaminana anampy azy ireo amin'ny fiarovana ireny faritrala arovana ireny dia tsy mbola tara loatra. Lafo mavao hafa kosa indray dia manana finiavana te-handrarà ny tanora malagasy ary mahavita mamorona aktivité vaovao manoloana ny krizy nateraky ny valinaretina Covid-19. Hoy ny ministry ny industrie nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialin'ny semaine de l'entrepreneuriat tamin'ity androany Dikaeton Andriatsila. Manana finiavana te-handrarà ny tanora malagasy ary manana fahafana sy fahaiza-manao amorona aktivité vaovao manoloana ny krizy amin'izao fotoana. Misy ihany koa ny atao hoe résilience hita tamin'ny voningadona ny Covid zany dia tena hoe matanjaka ny tanorantsika tanora amin'ny resaka orinasa ny resahako fa vonona ry zareo zany hiatrika an'izay amafin'ny Covid zay. Hita fa marina fa hoe maro ireo hoe tafalatsaka ambany ozy izy ny fitenenana amin'ny resaka orinasa zany fa misy ihany koa zany ireo start-up na TPE izay afaka manao le pivotage ozy izy tsika satria vitan'zareo zany mamorona aktivité vaovao ary mifandraika amin'le hoe fiadiana amin'ny Covid. Mahatratratra any amin'ny 70% ny tanora latsaky ny 5-telopolo taona eto Madagasikara. Ny raika amin'ny 10% n'ireo mpandraharaha raha ny antotanisa voaray no niaona sy ny tafa tamina mpandraharaha hafa ka ny 30% amin'ireo manana vy na andraharaha. Midika izany fa zava-dehibe ny fiaonana sy ny fifanakalozana amina mpandraharaha efa amperinasa. Efa maro ny dingana ny lalovana ahafana misehatra ireo tanora manoloan'izany, hoy ny ministra tompon'andraikitra ary tafiditra ao anatin'izany izao fankalazana ny herinandro ny fandraharahana izao. Natateraka antsika ny distrikta eran'ny Madagasikara reny ka ahitana ny tahany izay hoe
finiavana te andraraha zay na ny taux d'intention d'entreprendre zany a ngeza be satria ny talorany amin'ireny toerana reny matetika sady tsy misy ny orinasa goavana mba miasa tsisy ny omsehatra tsy miankina zany tsy dia betsaka ny misy any amin'ireny toerana reny ka ny tanora zany a dia miezaka miotra mba hanana n'izay fanananasa ho anazy manokana ary miteraka asa majinika ihany koa ary izay ny tena antony hanaovantsika n'izao herinandro zao ahafahana mankalaza sy mijery ihany koa hoe inona no azontsika mbola entina hampandrosoana izay entreprenariat zay eto Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny herinandro ny fandraharahana ary isan'ny mankalaza izany isika eto Madagasikara. Etsika maro no entina hanamariana izany izay miompana amin'ny lohahevitra hoe éducation, écosystème, inclusion et politique. Ny herinandro ny fandraharahana izay ankalazai ny firenena misy 70 maneran'ny tany ny herinandro fahatelon'ny volana Novambra. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nitanterahana androany tany Mahajanga ny rentrée solennelle ho an'ny eo anivon'ny anjery manontolo. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ministra tompony andraikitra nitron'olom-panjakana maro samihafa ary ireo filohan'ny université manerana ny nosy. Fanampanazavana. Fampianarana vaovao le izy misy koa nefa ny zavatra vaovao sy ny lamina napetraka sy ny fomba fampianarana izay tsy maintsy nandraisana fanapahan-kevitra mba hifanaraka amin'ny toe-java-misy eto amintsika mba ho fisorohana trano ny valanaretina nefa kosa mba entina hanovana sy hanatsarana trano ny fampianarana ka izay no naroso sy nefa mivolavolaina miaraka amin'ireo lehibe ny sampampianarana rehetra izay tarihiny filohan'ny université enina manerana amin'ny Madagasikara. Fahareto amin'ny fitaom-pianarana moa araka ny toe-java-misy raha ny 7 volana no mahazatra amin'ny fitaom-pianarana isan-taona dia ny lamina ny arahana tamin'ireo sampam-pampianarana rehetra dia tsy maintsy nafoezina ho 7 volana ny amin'ity fitaom-pianarana iray ity fa ny fitaom-pianarana manaraka eo miverina amin'ilony izany rehetrarehetra izany satria raha tsika mahita ihany ny fiantraikan'ilay valanaretina teo ka tsy maintsy misy lamina napetraka mba ahafahana manatratra ihany koa ny faharetan'ny fitaom-pianarana ny velany mba tsy fanalavitra loatra amin'ny zareo tsika ireo satria iara-malala fa misy ny ankizy izay mahavita aty voatery tsy maintsy andeha ny fianarana ny velany ka mba tsy ho maty antoka izy ireo izay no nanaovan'izay fanapakevitra izay. Manoloana ny fisian'ny fanizona eo Analakely izay anarana amin'ny vatana lalao eo amin'ny baren'i Madagasikara sy Côte d'Ivoire izara roa ny fanapahana ny lalana ho ny eo anivon'ny commune. Anomboka amin'ny roa ny fanapahana voalohany ary amin'ny 3 ora kosa ny fanapahana faharoa. Fanampanazava. Dia iny devan'ny gara iny zany le mitsofoka makaty amin'ny arabe ny fahaleovan-teny iny zany manomboka eo zany dia vatapaka zany hoe ny fiara rehetrarehetra avy any am-posara zany tonga dia mikorisa makany amin'ny any petite vitesse any dia any izy any ambadiky ny petite vitesse any zany mandalo an'iny poste Salimar iny any zany izy afaka miviry. Ny fiara rehetrarehetra izay avy aty ambony moa zany dia tsisy afaka mirotsaka aty amin'ny arabe ny fahaleovan-tena fa eo amin'ny Tripolisa zany izy dia mivadika aty andamosin'ny lapa aty amin'iny axe Andrabe Arivelo iny izay araka ny voalaza ny fampandrenesana natao teo. Eo zany ny antony nametrahana an'ireo zany dia mba tsy tena abouchon loatra an'ilay fifamoivoizana aloha voalohany indrindra sy ahafahana misécuriser le fidiran'ilay olona sy le fivoahan'ilay olona zany fidiran'ilay olona alohan'ilay match sy le fivoahan'ilay olona après an'ilay match. Tsy mbola foana tanteraka ny valanaretina Covid-19 eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mbola misy hatrany ny fitiliana eny anivon'ny tobim-pahasalamana toy ny CHUJR. Fanandina. Mangingina tatoato ny filazana fa mbola mitohy ny fanaovana fitiliana ho an'ireo olona mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto amintsika. Hatreto, mbola misy foana izany fitiliana atao izany ho an'ny eny amin'ny HCR manokana. Izany hoe tsy tapaka ny mandray sy manao fitiliana ireo mararimila izany ny ao amin'ny hopitaly. HCR zany aloha hatreto dia mbola mandray ka suspect-na Covid dia manao test izahay fa tsy ny test zany PCR tsy andoavam-bola mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao izay cas suspect rehetra tafiditra ao anatin'ny définition de cas hoe cas suspect izy dia izay no atao test. Ny hoe eto ihany ve no manao test PCR
Ny eto aloha zao ny fantatro fa everiko fa manao PCR daholo izay rehetra établissement efa nandray taloha rehetra ireo. Nanamafy ny tao amin'ny hôpitaly fa ireo marary tonga ka izay tena mila fitsaboana manokana mahakasika ny Covid-19 sy ireo tena ahitana ny sorotraretina rehetra mahafeno ny fisian'ny tsimokaretina coronavirus ao aminy no tsy maintsy atao fitiliana. Hatramin'izay nisy ny épidémie teo iny ka hatramin'izao zany dia misy foana ka misy cas sporadika foana zany aloha tonga eto aminay eto. Ny cas suspect miditra eto aminay zany dia izay cas suspect rehetra ka mila réanimation. Tokony ho may loatra any isika mba tsy ombon'ny aretina eto amintsika indray ary na efa ao anatin'ny fahataperan'ny fihibohana azy isika. Mbola mipetraka ireo fepetra ho fiarovana ny tsy iverenantsika amin'izay fihibohana fandroana izay. Ankoatr'izay, mbola miatra trano koa ireo fampiarana ny sazy ho an'izay mandika ny fihetsika sakana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia totosa omaly ny fifanarahana lehibe izay nitanteran'ireo firenena aziatika miisa 12. Fifanaovan-tsiny izay manamafy ny tanjaky Chine eo amin'ny fifanankalozana ara-barotra fanadina. Tontosa omaly ny fifanaovan-tsony fifanarahana isan'ny goavana indrindra tamin'ity taona ity ny partenariat régional économique global na ny RCEP izay ifondronan'ireo firenena 10 ao anatin'ny faritry ny Libre Asianina miampy an'i Chine, Japon, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande ary Australie. Ity fifanarahana ity izay mahakasika ponina maherin'ny 2.4 miliara izany hoe ny 300 ny ponina maneran-tany. Ny ray apatelon'ny PIB n'izao tontolo izao ihany koa izay mitetina 420 miliara dolara. Ireo tarehimarika ireo izay mametraka ity fifanarahana ity ho isan'ny goavana sy hanatsara ny labiny eo amin'ny fifanankalozana ara-barotra. Amin'ny maha libre échange azy, misy ny fampidinana ny sara ny fampidirana entana eny anivon'ny faditseranana sy ny fanamorana ny fikarakarana ireo antotan-taratasy, indrindra ny fiara sy ny fitaovana ara-elektronika. Isan'ny mahazava-dehibe azy ihany koa ny fifanekem-piara-miasan'ireo firenena izay nisy disadisa antaonany maro toa ny Chine sy Japon, i Corée du Sud sy i Japon. Arak'izany, manana tombon-dahiny lehibe ry zareo sinoa, indrindra taoriny ny tsy fahatanterahany zone de libre-échange transpacifique na ny TPP izay nokasany États-Unis ho atao miaraka amin'ireo firenena aziatika. Dia izay mamahana vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.